Kingam-panahy nampitondra lohateny hoe fandalovana. Mandalo ihany, mandalo fotsiny ny fiainantsika ety an-tany, ka miomana aza matahotra fa efa izay no lalana tsy maintsy hombana. Ny fireharehana aoka mba ho lanjana, fa ny fivavahana aza asiana fitsaharana. Satria mandalo tokoa ny zavatra rehetra, ka noho izany aza dia misetrasetra koa manaova tsara fihetsika mba hazahoana tombotsoa izay tsy hamparendrika. Mbola ho avy ny fotoana tsy hifankahitantsika avy amin'ilay mariky ny fandalovana sy efa nisy raha mahita, ka tsy ilaina atao mampibitabita, indrindrandrindra moa rehefa olona evanjelika. Izy ity dia manampetra satria izay no hafatry ny ray nampitany tamin'ny Kristy, ka aoka re manomboka anao anio dia mandinihy ary aza miaina amin'ny fiatsaram-belatsihy. Satria efa fandalovana tanteraka ho ahy ety an-tany ety. Isika izao no sambatra fa nahita masoandro, kanefa ny fialana ety tsy mba mifidy na amin'ny alin'andro. Tsy isika izao loatra no te hiala, fa ny tendry ao ambony tena tsy azo amboarina, fa izy no mena ambony mena ary koa mpanjaka ny mpanjaka, ka izay zavatra iseho rehetra dia efa fantany sy voafakafaka. Dinio ary isika zany hoe miambena sy manaova tsara homana, noho ny antony moa satria ny tany dia fandalovana. Nosoratany Patrik na hoe Kinga, fandalovana.